Ny ankolafy Ravalomanana dia nilaza kosa fa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra eto amin'ny firenena. Nilaza fa tsy maintsy hanana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavabahoaka ary be ny tanana manerana ny Madagasikara. Volaravoavy sy tsira kotrarson Antrandy. Fifidianana no ahafahana mamerina ny firenena amin'ny rafitra ara-dalàna hoe andriamatoky Maxime ralaiseheny. Vonona niatrika amin'ny fifidianana isambaratongany izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny ankolafy Ravalomanana ary ny antoko timy maraka nambarany ty mpanao politika ity. Amin'izao tsika miteny izao dia efa miomana ny mouvance Ravalomanana sy ny antoko ny amin'ny ahafahana miatrika izay fifidianana izay. Misy arô fitsidiham-paritra maro samihafa atao fa eo ihany koa nefany manarak'izay dia ny hoe ny fampiarana ny ivoantsika amin'ny Kristy dia ny fampiarana ny solondalana zany. Misy dingana maromaro efa vita ary izay no anaovana fitakiana foana zany hatramin'izao dia ny hoe ny fampiarana ny solondalana no ahafahana manana antoka fa miroso amin'ny fifidianantsika. Amin'izao tsika miteny izao fantatritsika ny hoe ny famoahana ny hainao manjery mbola tsy tanteraka zany ary zany anaovana antso hafa tokony andraikitra. Misy ireo dingana izay efa natao dia tokony tanterahana zany. Eo ihany koa ny fampidirana ireo zestany, misy ny dingana efa natao dia tokony tohizana zany mba ahafahantsika tena miroso marina amin'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy maintsy hanana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavabahoaka ary be ny tanana manerana Madagasikara ny ankolafy Ravalomanana ary miantso ny senita hiasa amin'ny mangarara tanteraka meloa ao anatin'ny fifidianana ary ao aorian'ny fifidianana. Ezaka tsy maintsy mbola atao na amin'ny fanentanana ny mpifidy, ny amin'ny fiantsonana ny mpifidy, ny amin'ny fampahafantarana ny bulletin unique, ny amin'ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra ho tompony andraikitra ary andray andraikitra hiatrika izany fifidianana izany. Matoky izay fa fifidianana tena mangarara satria eo ireo vondrana maro samihafa izay miara-misalaha ny amin'ny fiomanana izany fifidianana izany. Araka izany dia andray anjara amin'ny fifidianana rehetra eto amin'ny firenena ny ankolafy Ravalomanana.